Socavitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Aza makany Kafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Vous avez votre bac? Ne perdez pas votre temps. GSI Université privée, habilitée par l'État. Manolotra anao ny vaovao. Miakatra ny feo teny Tsimbazaza tsy nisy ny raisina ny sosikevitra volavolam-pantsina avy amin'ireo vondrokely samihafa momba ny sata manokana Antananarivo teny antoerana. Niaiky ihany koa nefa ny ministera faty sy ny antsony ireo solombam-bahoaka ny famolavolana ity lalàna ity. Tsy mendrika ny vahoaka Antananarivo ny sata manokana Antananarivo kendreny ny gouvernemanta olanina hoy iady io Andriana Narvely takina ny fanajana ny lalàna sy nisy ny fitsipy-dalao mazava amin'ny fanatanterahana ny fifidianana. Naneho ny hevitra ihany koa ireo raharaham-pirenena mafapana amin'ny tranga ankehitriny. Mialala izao no tonga ny fiaramanidina vaovao ATR 6600 voalohany kampania mpitaterana ery Madagasikara. Mbola misy fiaramanidina ATR telo hafa andrasana ho avy eto Madagasikara ny taona 2024. Mety tsy ho tonga amin'ity taona ity kosa ireo boinina roa ho ny filankevi-tetatana ny Ermad. Fiangonana sisa dia feno fepetra maha commune ambonivohitra kely ny eny Andotapenaka hita eny avokoa ankehitriny ny jiro, rano, hôpitaly, tsena, poste avancé, kianja filalaovam-baolina, ivitoerana fijerena télé, sekoly izay vao nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany. Any ivelany 5 taona ty aorian'ny tolom-piavotana sy ny anjeran'ny fitondran'ny Benali nanjaka indray ny jihadista tao Tunisie. Mpizahatany 17 no maty omaly nandritra ny fanafiana ny tampiadina. Ihany indin'izay vetrany. Raha tsy voatandrina tsara ny rano manomboka ny ampatsakana ka hatrao atokantrano dia mety ho feno loto sy otrikaretina isan-karazany. Teraka aretina maro ary mety hitarika hatramin'ny fahafatesana ny fisotroana rano tsy voadio. Ampangotrao na mampiasa suro na sodisy alohan'ny hisotroana ny rano. À l'occasion de la fête pascale, des nouvelles gammes de produits débarquent chez Baolay. Des produits performants possédant une polyvalence incroyable. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale qui transforme votre univers avec modernité et savoir-faire. Alors dès maintenant, faites vos achats dans tous les magasins Baolay. Joyeuse Pâques avec Baolay. Baolay, toujours meilleur. Vous avez votre DTS, vous êtes salarié ayant plus de 2 ans d'expérience. GSI, Université privée habilitée par l'État, vous propose le diplôme de licence professionnelle en formation continue. Spécialité, communication, journalisme et médias, marketing international, communication, informatique, multimédia et communication. Durée, 10 mois, cours spécial samedi. Rentrée, avril 2015. Inscription ouverte au GSI Antananarivo. Téléphone 034 60 543 90. Socavitre en Outapenac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôle, Socavitre en Outapenac 020 22 682 28 033 11 256 63. Socavitre en Outapenac, très sincèrement à votre service. L'EFMED, c'est toute une gamme de produits d'ameublement d'une standing super classe, bien pour tous. Pour ma nouvelle maison,
Ce canapé est vraiment idéal pour me relaxer le week-end. C'est tout à fait mon goût. Non seulement c'est décoratif, en plus, je vais pouvoir préparer mes petits déjeuners pour toute ma famille. Même les enfants rêvent d'être grands. Lefmet, Anoussa. Ny azo ny vanikolaka, ny taninandrino ny tsara. Ny orinasa Madagascar Evolution Immobilier dia vonona ny mefafapoanao izay mikasa hividy tany. Fitsidiana maimaimpoana, mampandrisaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Koa raha mila fanazavana fanampiny ianao dia antsoy azy ny lahazana 033 21 099 06 na 034 14 099 06 22 566 54. Madagascar Évolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Bon ben je vais partir là. Hein. Ok. C'est bon là? Ouais. Pas de bisous? Non, ça va. Rejoignez Annick Beauté, spécialiste en coloration, coiffure d'événements, tissage, coiffure pour hommes, pack mariage. Oh, pas de bisous? Non, ça ira. Voulez-vous être une femme sublime, attrayante et sûre de vous? Mon secret, Annick Beauté. N'hésitez plus, affirmez votre personnalité chez Annick Beauté. Annick Beauté, notre secret. Raha tsy voatandrina tsara ny rano manomboka ny ampatsakana ka hatrao atokantrano dia mety ho feno loto sy otrikaretina isan-karazany. Teraka aretina maro ary mety hitarika hatramin'ny fahafatesana ny fisotroana rano tsy voadio. Ampangotrao na mampiasa suro na sodisy alohan'ny hisotroana ny rano. Ankafalindray tomboka lasongo vavy misy dina ny tokantrano amin'izao alakamisy hariva izao miarabanao. Tonga sao anatin'ny fampalambo avao ny fahita lavitra Golo TV miaraba manokana. Ireo mpanaraka izany amin'ny alalan'ny fahita lavitra ny DSTV any amin'ny faritany Nantsirana no manambahiny isika amin'ny tianio ity. Andriamatoa Andrianarso Robinson izy taleny Global Education famelohan'ny resadresaka izay fanaovantsika amin'izay vahiny izay dia dirantsika avy hatrany aloha vaovao amin'ny lafin'ny politika miemotra. Ny fitsinjaram-pahefana ankehitriny no ny filohan'ny antoko malagasy miara-miainga azo Andrenana Arvelo nandritra ny fanehoan-kevitra nataony tamin'ny mpanao gazety mpiseho isan'andro vitsivitsy tamin'ity anio ity mitaky ny ametrahana fitsipitalo mazava amin'ny fifidianana ary tsy resy lahatra amin'ny fizorany fampiavanam-pirenena ankehitriny ihany koa ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miara-miainga takiny ihany koa ny amoahany mazava momba ny raharany jirama sy ireo orinasa mpanjakana samihafa fanampanazavana. No resahany ajo Andrenana Arvelo avokoa ireo teboka misongadina amin'ny raharaham-pirenena araka ny votoatin'ny andininy maromaro ao anatin'ny sata manokana Antananarivo diniana eny Tsimbazaza ankehitriny tsy mendrika ny vahoaka Antananarivo ny fikasan'ny mpitondra raha ny fanazavany. Miemotra ny firenena resaka fitsinjaram-pahefana zany ary io fantanareo tsara no masarotiny anay amin'io. Jereo la proposition de loi tonga an'iny ao amin'ny article 9. Oui, le maire de la commune urbaine de Tananarive peut être consulté par l'administration centrale pour les programmes peut être consulté. Aiza fitsinjaram-pahefana amin'izany. Saribakolo zany lehibe ny tanàna Tananarivo. Fa loza inona loatra no fehinina loatra ny loza nataon'ny mponina Tananarivo no atao ohatr'izao ny statut momba na Tananarivo ity. Fa loza inona nataon'ny mponina Tananarivo an'ireo mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao. No ny be ny tanànany peut être consulté. Nefa na amin'ny filaharana amin'ny protocole reny isan'ny ambony indrindra ny be ny tanàna Tananarivo. Fa rehefa anao zavatra eto zany ny administration centrale dia peut être consulté.
fanaovana tsinitsinina zay zany le statut particulier hoe ahetry ambaniny faran'izay hetry ny tanàna Antananarivo. Antoko politika tokana ny joro nitondra fanitsinana sy fanovana momba ireo volavolan-dalàna avy amin'ny gouvernement hatramin'izay ny malagasy miaramianga vonina andray anjara amin'ny fifidianana kominaly saingy mitaky ny isin'ny fanajana ny lalàna sy fitsipy-dalao mazava amin'ny fanatanterahana izany. Ka mio exemple iran'izao tontolo zao hoe nisy olona ao anatin'ny fikarakarana amin'ny fifidianana lehibe ny commission mikarakara fifidianana dia lasa mifindra nomehany amin'ny gouvernement. Mba mio exemple iran'izao tontolo zao dia fampiatsara velatsehtsika dia teny diplomate dia tena mety aminay io ka raha mety io zany iny nanakanana ny Andry Rajoelina tsy latsaka afaka nitatana teteza mity izy dia nilatsaka ihany koa. Ina nanakanana sinaria amin'ny lalàna hoe miala amin'ilay toerana aloha zay afaka milatsaka filoham-pirenena nefa olona mikarakara reny sady aty mikarakara izy aty no lasa makary indray rehefa avy eo ao anatin'ny lalàna momba ny sénite mazava tsara hoe ny sénite s'arrête avec la transition dia mbola hita ihany nitaritana an'ilay izy. Manaitra ny sain'ny tompona ndraiky mpanjakana ihany koa Iadjo Andrianenarivelo fa tsy amaolana ny fampiavanam-pirenena amin'ny endriny ankehitriny mbola ahitana taratra fanilikiliana ny mpiray-tanindrazana izany. Izy dimy ny eritreretin'ny FFKM tsy maninona zany fa tsy afaka miteny mihitsy hoe ny fivoriana tany amin'ny faritra natao rehetrarehetra eny dia feoan'ny voaka tany amin'ny faritra non be da be ny eo na ny solombavam-baoaka fotsiny ary ana tsisy voantso tany ny akabiazany nefa isy solombavam-baoaka ny anarany zay tsy miady mihitsy ny atsoko zay ivory araka amin'izy dimy mianaka aloha ataony ihany ny fivoriana fa ny ohatra kosa tsy afaka miteny io dia hevitry ny olona rehetra hevitry malagasy rehetrarehetra nitapaka tamin'ny tany amin'ny faritra iny tsy hevitry ny malagasy iny fa azafitana ny malagasy raha zay mahatonga anany teny teo raha tiana iroso io fampiavanam-pirenena io dia tena ataovy mangarahara hoe aiza marina tena hevitry ny malagasy rehetrarehetra tsy raha isikosina hoe nasolombavam-baoaka rangema tsy voantso tany amin'ny toerana sasany. Maro ireo teboka izay ahitana ny tsy faharesen-dahatry ny fitondrana hanao zavatra ary ahitana taratra ny tsy fisiny ny finiavana politika hoy ity mpanao politika ity. Isan'izany ohatra ny mahakasika ny haute cour de justice. Tena ilaina ve izany ary raha tena ametraka ny tany-tandalàna sy ny fitondrana tsara tantana marina inona ny mampitarazoka ny fametrahana izany ankehitriny. Nahoana ary no tsy mivadika ho atoko mpanohitra Iadjo Andrianenarivelo na ny alliansa izay misy ny malagasy miara-miainga ankehitriny. Fa ny atao hoe opposition anaty lalam-panorenana dia opposition à l'Assemblée. Ny fantatra aloha hatramin'izao anay manokana dia ny mouvance Ravalomanana nanao déclaration officielle tao amin'ny braon'ny Assemblée nationale miaraka amin'ny Samboady izay manomboka izao dia manohitra ny fitondrana io. Marina sa tsy marina? Ireo député tao anatin'ny groupe parlementaire aminay zany dia izy aloha zany zao aloha mbola mpanohitra treto. Rehefa miteny izy hoe manohana ny fitondrana io amin'izay dia manao déclaration izy ao amin'ny Assemblée nationale dia miteny hoe izahay dia tsy ao anatin'ny fanoherana intsony fa manohana ny fitondrana io. Zay ny tokony hoe position mazava eto amin'ny firenena. Ankoatra izay, nasongadina ihany koa fa mitombo hatrany ny vitrana manelanelana ny mpitondra sy ny entina ankehitriny ka antony ireny fitokonana samihafa ireny. Tsy tokony hisy hanohitra ny fanendrena tompona ndraikitra iray raha mbola atokisan'ny entina ny fitondrana hoy izy raha nanipika manokana ny raharaha ny trésor farany teo. Ireo teboka nisongadina tamin'ny lafiny politika tamin'ny fanehoan-kevitra ity praiminisitra lefitra teo aloha ity nofotiantsika teo fa iverenantsika ao anatin'ny fampalam-baovao raha ampitsokosa ny fanehoan-kevitra mikasika ny raharaha toe-karena mikasika ny afera Jiramany Seimada ary ny Air Madagasikara fantatra ihany koa fa nametra-pialana tsy ho filohan'ny komity mpitantan'ny FID Iadjo Andrianenarivelo rehefa manao asa ny sitrapony tantana izany nandritry ny enitaona ny fahombiazan'ny tetika zava-tsinankohonana sy ny fiverenan'ny FID eo ambany elatry ny primatiora no fanamby farany vita ny mialoha izao fametraha-pialana izao.
fa mbola amin'izay pejy ny politika izay hatrany nafana ny tetsy amin'ny anteny miram-pirenena ny ainga ny opa niakatra ny feo tsy nisy niraisina ny sosikevitra volavolam-pantsina avy amin'ny vondron-kevitra samihafa momba ny sata manokana Antananarivo tsy eken'ny ankamaroan'ny solombavam-bahoaka ny finiava ny fanjakana foibe anala ny fahefana eo ampelatana ny ben'ny tanàna Antananarivo arak'izay hita ao amin'ilay volavolan-dalàna avy amin'ny governemanta ny aiky ihany koa nefa ny ministera fa tsy niantsona ireo solombavam-bahoaka ny famolavolana iny lalàna iny ary ny andindiny izay miaraka amin'ny heriny ny rabary. Tsika tsy fanoto, tsika fanaty. Gobert manao anao ajainay, ary député anao raha miteto ajainay. Avereny telinao tao izay tokana. Ao tenao anajatena fanaty tsika, fa samy tonga amin'ny menaka tsika. Dia ao tsika fanaty. Zay ny mahapetraka, ao tsika fanaty, fa samy tonga amin'ny menaka tsika. Fakatry ny tena poliary, fa zazany manaovanao tena ohatr'ireny. Ao ny tena mampiresaka aminao. Nafapana ny raharaha teny amin'ny anteny miram-pirenena androany. Tonga tsy nasiam-pantsiana tao amin'ny fivirinana itambaramben'ny solombavam-bahoaka mba holanina ilay volavolan-dalàna momba ny sata manokana Antananarivo. Efa samy nanolotra ny volavolam-pantsiana nefa na ireo solombavam-bahoaka na ihany koa ireo mpiasan'ny komuna Antananarivo renivohitra saingy tsy noraisina izany. Isan'ny tseken'ny solombavam-bahoaka ohatra ny andininy ao amin'ity volavolan-dalàna natolotry ny governemanta ity izay milaza fa ny mpanolotsaina munisipaly no manendry ny maire adjoint délégué hiara-iasa amin'ny ben'ny tanàna voafidy eto Antananarivo renivohitra. Tseken'izy ireo ihany koa ny andininy 720 milaza ny amin'ny hoe azo atao ny maka ny hevitry ny ben'ny tanàna mikasika ireo tetikasa mpambadrosoana eo amin'ny tanàna izany hoe lasa fafakihevitra fotsiny ihany ny ben'ny tanàna. Fanalana tanteraka ny fahefan'ny ben'ny tanàna raha ny nambaran'ireo solombavam-bahoaka izany. Be no vitsy ihany koa ireo solombavam-bahoaka nanolotra volavolam-pantsiana raha ny nambaran'ny filoha-lefitry ny anteny miram-pirenena avy amin'ny faritanina Antananarivo noho ny fisian'ny solombavam-bahoaka tsy isan'ireo voamera nefa nanangan-tanana ny tsipaka ireo volavolam-pantsiana. Misy olona tsy membre ny commission décentralisation nitonona fa ao anatin'io fa misy lista mazava tsara hoe izy daholo membre ny commission ny décentralisation nitonona izy ary manao sonia ny anatin'ny lista membre anazy tsy mety zany fomba fiasa zany. Aleotsika honnête. Tsy nanaiky hatramin'ny farany ireo solombavam-bahoaka na ireo avy amin'ny faritra na ireo avy eto Antananarivo dia samy nilaza ny tsy fetezany io lalàna io avokoa. Solombavam-bahoaka rehefa mivory azadino ny session extraordinaire tsika rehefa mivory dia volam-bahoaka io tompony lasitobaka. Volam-bahoaka io tadiavina koa hamitahana ny vahoaka ny Antananarivo. Redevable zahay mana compte à rendre amin'ny vahoaka malagasy satria député de Madagascar. Ka tsy te ho isan'ilay majorité zay mandeha anjara ny atoko. Zay nanakiana ny asesiantsika fanohatra amin'ny lalam-panorenana ary mino fa mbola izay koa no azo ty lalàna ity. Voangana amin'ny présidentsika nanapirofo fa tsy azoazo raha olo-kafa ny anendriny premier ministre eo. Resaka averiko any aminy zany dia resaka tiano atao eto amin'ity Antananarivo ity. Lalàna aza mametraka ny article hoe reto groupena député reto tokony hanolotra olona hiara-iasa aminao tsy azoazo ny fanovana. Dia mba eritrereto le maire koa zany ohatran'izay koa zany raha tsy azoazo ny olona fa ny avy aty ambany aty no hanolotra olona hibaiko azy tsy ety zany. Na izany aza nefa nizarazara ihany ny hevitra teo amin'ireo solombavam-bahoaka ao ny manosika ny andaniny ilay lalàna ary tao ihany koa ny maro anisany sisika ny amin'ny amerenana ny fandaniana izany. Ny magaga raha ny hevitra ireo solombavam-bahoaka dia ny tsy niantson'ny ministera ireo solombavam-bahoaka sy ireo rehetra voakasika ity volavolan-dalàna ity ny alàna tamin'ny adi-hevitra rehetra tahaka izao. Fanodikodiana ndresaka ampitarazoana ny fifidianana sy akanosana ara-politika ny mpitondra no ambadika izao rehetra izao io kosa ny solombavam-bahoaka nakazo abo. Sady fazakana misy amin'izao fotoana izao dia tsy vonona hanao élection teto amin'ny ministère d'Antananarivo ity. Sady zay no ambadika io teneny marina ary rehefa hakanosana amin'izao tsy mety sasia mandraindraikitra fanaovana politika. Sasia manao mandraindraikitra fa aza miarokarika zavatra tsy mety tsara tompo fa hain'olona ambadika tompo ny fazakana tsy vonana satria mbola tsy manana basy olo le tompo fazakana. Zay. Ka tenenao le tenena tsy sena amin'ity zany fa mangala bana tsara. Fa
matematesany olety lavalava. Miembotra indray araka izany ny fandaniana ity lalàna ity. Rehefa nisitina nandritra ny ora iray ireo mpiambana ao amin'ny biraomaritry ny antenimieram-pirenena androany dia nanapaka ny ladinika vaovao. Mbola maizina ny hoavin'ity lalàna ity hatramin'izao, tranga izay ampitombo ny rijika hikatsony ny raharaham-pirenena hiemora ny fifidianana ary teraka krizy hafa indray. Raha ny fantatra ihany koa dia niembotra amin'ny 5 ny volana marsa ho avy izao ny daty fanateran'ireo kandida ny atota taratasy filatsahako fidiana amin'ny fifidianana ben'ny tanàna ho avy izao raha toa ka omaly 17 ny volana marsa ny tokony nanaovana izany. Fa mbola teny amin'ny antenimieram-pirenena izay hatrany fanaovana tsinontsinona ny solombavambahoaka n'Antananarivo nandresan'izy ireo ny fanoloran'ny ministera ilay volavolan-dalàna momba ny sata manokana n'Antananarivo teny amin'ny antenimieram-pirenena raha nambaran'izy ireo androany tsy nety nitovy ny tady dokanga raha tsy hivina ny ministra ny atany efa nilaza fa hiantso ny solombavambahoaka androany kosa nefa dia nahitsy ny sekretera jeneralin'ity ministera ity fa tsy nisy izany fiantsonana nataon'ny solombavambahoaka ireo izany ny antindin'izay avy hatrany. Niakatrafo ireo solombavambahoaka voafidy teto Antananarivo renivohitra manoloana ireo tompon'andraikitra avy amin'ny ministeran'ny atin-tany sy ny fitsinjaram-pahefana. Ireo solombavambahoaka ireo izay tsy nohenoina ary tsy nakana hevitra tamin'ny famolavolana ity lalàna momba ny sata manokana Antananarivo ity. Na dia efa niteny aza ny ministry ny atin-tany fa hiantso ireo solombavambahoaka n'Antananarivo. Mandainga ny ministera hoy ny solombavambahoaka Lanto Rakotomanga. Diso mandainga ianareo ao gouvernement fa marika izany dia tonga zareo mitondra ny proposition avy any amin'ny zareo fa tsy miconsulte izy ary miresaka tamin'izy izay soana moa zany amin'ny fiarah-miasa. Rehefa voatsipaka mbavafo teny amin'ny antenimieram-pirenena ity volavolan-dalàna ity, niaiky ny avy ao amin'ny ministera fa tsy niantso ny solombavambahoaka izy ireo raha namolavola iny lalàna momba ny sata manokana Antananarivo iny. Ny solombavambahoaka aloha zany tsy natsona mihitsy tamin'ity le volavolan-dalàna ity fa ny fokotany sy ny mpiasan'ny commune dia natsona tao amin'ny ministera ny atin-tany sy fitsinjaram-pahefana nakana ny heviny ary izahay koa mbola nanome azy le volavolan-dalàna avy eo nodinihany zareo ihany koa taty aoriana. Izy ary zany ny mandainga tsy nanaraka ny baiko nomen'ny ministra ve ireo teknisianina ka tsy niantso ireo solombavambahoaka. Ny alatsinainy ho avy izao dia iona ireo solombavambahoaka 12 voafidy teto Antananarivo renivohitra. Avy eo andray ny teknisianina avy amin'ny ministeran'ny atin-tany izy ireo sy ireo solotena enina avy amin'ireo fokotany 270 eto amin'ny commune Antananarivo renivohitra andinika ity lalàna ity. Ny alarobia izao kosa no iroso amin'ny fandaniana ity volavolan-dalàna momba ny sata manokana Antananarivo ity neny amin'ny antenimieram-pirenena. Fa voantsy teny Mazorivo niona tamin'ny Prime Ministra Jean Ravelinarivo ny CST teo alohan'ilay Ramarsson taoriany 27 ora nomen'ny mpitondra fanjakana omaly fitakiana fanesorana minisy mpanjakana misa 4 sy mpikamana ao amin'ny kabinetra ny fiadinan'ny repoblika iray notakian'izy ireo tamin'izany mbola mitony fitakiana ametraka taratasy fahazon-dalana hidan-dalambe izy ireo raha ampitso fanadiny Kaeto Andretsilavo. Minisy mpanjakana 4 ny ministry ny fanajarenan'ny tany Revo Rakotovao, ny ministry ny atin-tany Mahafaly Olivier, ny ministry ny teti-bola-mpanjakana Gervais Rakoto Armanana ary ny ministry ny fitaterana Iloritra Andriatina ary Henri Rabarinjaka taleny kabinetra ny fiadidinan'ny repoblika. Ireo no takiny Alain Ramarsson hoe sorona araka ny ultimatum na fampitandremana nalefa ny tany amin'ny mpitondra fanjakana ny alatsinainy 14 volana marsa lasa teo. Tapotra omaly tamin'ny 12 ratoandro ny 17 ora nomeny izy ireo hidinana an-dalambe. Taorian'izay voantso teny amin'ny lapan'ny Mazorivo ary niaona tamin'ny Prime Ministra ity CST teo aloha ity. Samba ny olona nandrangaranga fitokonana no nampanatsony ny Prime Ministra. Ny tohina nefa konsigné avokoa ny toby rehetra teto andrenivohitra. Zavatra tsy mifanipaka mihitsy amin'ny lalam-pandrenana zavatra atao ray zay. Faharoa soninga mba ny firenena malagasy ao anaty lalam-pandrenana koa zany ny zon'olombelona. Ary fahatelo dia zay mini mikipy amin'izao kosa dia mamono firenena zany. Ary tena mini mamono ny firenena. Maro ny tsy resy lahatra amin'ny fihetsika ity mpanao politika ity. Mpanara-baovao maro ihany koa nefa no manontany tena hoe nahoana ireo mpitarika grevy samihafa tato ato no tsy nahazo avaram-patana ka tafakadapa teny Mazorivo tahaka izao. Andrasana ny hotohin'ny raharam-pirenena.
fa eo amin'ny lafiny fitaterana bakabaka kosa indray ny alahady zao no tonga ny fiaramanidina vaovao ATR 62600 voalohany ny kompani mpitaterana Air Madagascar fanofanana Joylis miaraka amin'ny orinasa irlandais iray no ahazona ireo fiaramanidina ATR roa ireo araka ny fanazavana avy eo anivy ny fiadinan'ny Repoblika ATR 62600 teo aloha hafa no nafarana randrasana ho tonga amin'ny taona 7.2 Vosiny omaly tany Toulouse ny fanomezana ny fiaramanidina vaovaon'ny Air Madagascar ATR 72600 voalohany amin'ireo fiaramanidiny kompani mpitaterana Air Madagascar andrasana amin'ity taona ity io avy amin'ny alahady zao io. Ny volana avril izao no iandrasana ny faharoa. Mifanarahana fanofana amin'ny orinasa irlandais Elix Aviation Capital no ahazona ireo ATR roa ireo. ATR 42500 iray sy ATR 72500 roa izany zao no fiaramanidina ampiasain'ny kompani Air Madagascar amin'ny zotra regional. Mbola misy fiaramanidina ATR telo hafa andrasana ho avy eto Madagasikara ny taona 7.2 $770 tapitrisa ny vola natokany fanjakana ividianana ireo fiaramanidina ATR telo vao afarana ireo. Ny zoma izao ny filohan'ny Repoblika Era Jonaromampianina no anatrika ny fianianana ny filohan'ny Namibia vaovao Age Gengob ary iverina eto an-tanindrazana amin'ilay fiaramanidina ATR 72600 ny alahady izao. Famaherin'ny roa alina kosa nisan'ny mpiady ny faninana hiditra ho mpiasam-panjakana ao amin'ny sapandra ramosana ny hetra manerana ny nosy roa amin'ny mpianatra arivo no raisina izany hoe 700 ihany ka 200 ny contrôleur des impôts ary 200 ny agent miditra an-tsehatra amin'ny tirara ity ihany koa ny Bianco manara-maso ny resaka kolikoly amin'ny fananaram-panjakana tahaka izao malarazaza ratsy ny fikarakarana izany enina hatramin'ny 10 tapitrisa ariary no vola re matetika fa sanda ny fahafana tahaka ny amin'ny NAM polisy ny zandary etra fahatseranana sy ny sisa fa isany mateti-pitranga ihany koa ny fampiasana diplôma fosa osika na santo karo ny fanampanazavana mikasika izay. Dia betsaka ny vokatra ohatra fotsiny amin'ny fananana tahaka an'izao dia betsaka ny alaim-panaka mampiasa mari-pahaizana osika mari-pahaizana azo tamin'ny alalan'ny kolikoly dia reny zavatra reny alefanay any amin'ny fitsarana alefanay any amin'ny ministèran'ny asa-panjakana alefanay any amin'izay tompony andraikitra tokony andraikitra manoloana an'izay osika sy fandikan-dalàna isan-karazan'izay izahay eo anivon'ny Bianco dia mandray ho isan'ny laharam-pahamehana ny fiarovana ny kolikoly amin'ny resaka fananana idirana mpiasam-panjakana fidirana reo sekoly mpiofanana ho mpiasam-panjakana na zany mpiasam-panjakana ambony na mpiasam-panjakana amin'ny ankapobeny tahaka ny hoe reto zao dia agence contrôleur ny impôt. Hatreto anefa tsy mbola nisy namoaka tamin'ny fomba ofisialy ny hoe firisan-taona ny tratra nisy ny traponjana voasazy ve amin'ny volana May no ivoaka ny valiny ny fanadinana iny. Fanapetraka tamin'ny fomba ofisialy androany ny filoha voalohany fitsarana tampony eto Madagasikara nandrina tenena Modeste isan'ny anampy ny mpikambana amin'ny haute cour de justice ity filohan'ny fitsarana tampony ity miandry ny mpikambana avy amin'ny antenimiran-doolona araka izany ny fananganana ny haute cour de justice izay efa tokony ho talohan'ny 10 janoary teo no efa nitsangana fanampanazavana mikasika izay. Ny haute cour de justice zany dia mandeha miandalina moa fametrahana azy fa izaho izay miteny zany sy le filoha voalohany vao napetraka teo dia anisan'ny mpikambana dia izany haute cour de justice zany dia mbola misy mpikambana anankiroa moa zany avy eo amin'ny Sénat mbola andrasana ny fametrahana azy fa efa miroso. Fanadihadiana manokana no entina aminao manaraka fiangonana sisa dia feno ny fepetra mahakomina ambonivohitra kely ny andotapena kiteny avokoa ankehitriny ny jiro ny rano hôpitaly tsena poste avancé kianja filalaovam-baolina ivitoerana fijerena fahitalavitra sekoly izay vao nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany misy 300 ny mpianatra manomboka amin'ny taona voalohany hatramin'ny taona fahadimy analany fanadihana mpanjakana CEPE fanontaniana mipetraka ny hoe lasa toeram-ponenina matra ve izany ity toerana tokana ho an'ny Trabona ity arony andindiny mikasika izay miaraka amin'ny Kaiton Ndretsilavo. Mitombo isan'andro ny mpivarotra eto amin'ny Traboina Andotapenaka. Raha 2 na 3 izany teo aloha ary teny anoloan'ny tanty misy azy avy tafiakatra 520 izany ankehitriny. Vokatra izay nomena toerana manokana atao tsena ireo mpivarotra. Efa misy anarana iombonan'ny rehetra amin'izany. Inona zao ny anaran'ny poetreretinao hoe tsena anaran'le tsena eto? Tsena Mahavonjy.
tsena mafonjy satria lavitra be fiantsenana dia aty zay mivarotra. Mahatonga le izy mavonjy zany a mavonjy vahoaka le aty le anaovanay tsena mavonjy aty. Hita eto avokoa ny karazana entana rehetra: lasopy, composé, vary sy laoka, trondro maina, charbon, légumes, sira, siramamy, afikasoka, savony, biscuit hatramin'ny tambavy. Sarotra ny miala amin'ny mahazatra hoy ireo mpivarotra. Mba efa asafanao le izy dia rehefa moramora charbon zay zany mba hoe miomana vazo tombatra fa raha izao zany mbola tsy dia misy mihitsy fa asa mahazatra fotsiny dia atao. Tsy vao tato namorona tsena fa asa fivelomana hatrizay mihitsy zany le varotra zao. Izay koa trabona nahatongavana eny amin'ny varotra tato. Na izany aza tsy mbola nitokanana tamin'ny fomba ofisialy ity tsena ity. Ny sekoly ho an'ireo ankizy madinika no nitokanana androany. Miisa 300 ireo mpianatra no tsinjaraina amin'ny efitra fianarana miisa 3, izany hoe manodidina ny 500 isaky ny efitrano iray raha toa ka misy mianatra maraina, misy mianatra hariva. Noho ny tsy fahampiany efitrano fianarana, natambatra ny CM1 sy ny CM2, ny CP1 sy ny CP2, mitokana kosa ny CE na ireo anala fanadinana. 3 volana ny faharetan'ny fianarana ho an'ireo ankizy ireo. Amin'ny herinandro, ajoro ihany koa ny toeram-pianarana ho an'ireo ray aman-dreny na ny école des parents. Tena tanjona amin'ny fanokafana sekoly ray aman-dreny io zany dia any amin'ny kalitao an'ny fanabeazana. Satria ao anatin'ny fanabeazana misy ny mpianatra araka ny tenenina atao mahazo fianarana izy, misy ny ray aman-dreny, misy no ny mpampianatra nahazo asa izy. Fa le aty amin'ny ray aman-dreny zany ny tena tanjonay dia hoe hanoro-hevitra azy hoe ohatr'izao ny tokony fitaizana ny ankizy mba ho tonga olombanona, ohatr'izao ihany koa ny fomba fanaraha-maso ny fianaran-janany. Na eo aza izany rehetra izany, nilaza ny tompona andraikitra eo anivon'ny BNCRC fa efa ao andalam-pandinihana amin'ny famerenana tsikelikely ireo traboina eny amin'ny toeram-ponenana izy ireo. Ny fanentanana zany sy ny fijerevana sady hoe ahoana ny fomba iverenan'ireo olona ireo zany any amin'ny fiainana andavanandro teo aloha. Misy zany dingana telo ao anatin'izay. Ny dingana voalohany zany dia ny fiarahana mijery amin'ireo ataoko hoe tompon'andraikitra eny fotony zany na ny chef fokontany na ny eny amin'ny commune na ihany koa ny eny anivon'ny district. Ny fiangonana sisa ny tsy hita aty Andotam-penaka izay efa nahazo anarana hoe Maurice Kely ankehitriny, izay mitovy faneno amin'ny La Réunion Kely etsy Ampefiloha. Jiro, rano, hôpitaly, kianja filalaovam-baolina, tsena sy ny maro hafa hita ety an-toerana avokoa ireo. Efa miainga ny vazivazy eny an-toerana momba ny hoe fiangonana iza no tonga eto voalohany amin'ireo fiangonana zandriny maro eto amintsika. Vazivazy izay miteraka tsika mandalo amin'ny endrik'ireo traboina reraka ny fahasairanana samihafa. Fa olona mahery ny 700 kosa no nisitraka fanampiana avy amin'ny Fédération Sport Automobile androany no nanaovan'izy ireo asa tana maro tamin'ny fanadiovana ity toerana fitobian'izy ireo ity. Vary sy savony ary laboziny no zaraina izay niarahana ny fandrimbona tamin'ny kompania Vidzara rao ny fanampanazavana mikasika izay. Ohatra ny sosotam-po-ndrano ihany hoe tsy zany ny zavatra nieritreretinay iainana ozy izy zareo fa dia atao inona lefany ny zavatra ireny. Zany moa tsy azo sakanana zany resaka zany fa ankehitriny zany dia hita mihitsy hoe tena nanaterina tany amin'ny dépôt-ny BNGRC ary le izy dia eo fa hitanay somatsara eto ary dia ireo fa ho zaraina somatsara le izy dia zay zany mahafinaritra be androany fa mampalahelo kely fotsiny hoe le namana te hiaraka izaran'le izy an-tanana mivantana ifampikasokasoka mivantana zany teo fotsiny zany zao no tsy ampy kely fa ny akoatran'izay mahafinaritra. Fa eo amin'ny lafiny fampianarana kosa mbola eo am-pandinina ny karakaraha ny fandraisana ny mpampianatra Firamaray alina izay ho raisina amin'ity taona vaovao ity ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena amin'izao fotoana izao. Antony hanasoniavana ny fanaraha-piara-miasa teo amin'ny minisitra sy ny sendika ny mpampianatra. Nanambara ny ministry ny fanabeazam-pirenena fa tokony hanao hevitra foana ny sendika mba ho force de proposition fa tsy force de contestation fotsiny. Nisy ny fion'izy ireo io maraina io arao ny fanampanazavana. Amin'ity dingana manaraka ity dia arahana ihany koa fanatsarana an'izay ny angalana ny hevitry ny sendika satria izy no mahalanda olana manerana Madagasikara dia enona ny heviny consulteny izy hoe ato amin'ity toerana ity iza ny mety kokoa ato amin'ity inona ny critère satria amin'ity lafindray ity zany dia au niveau an'ny zapy nanaovantsika anazy teo sisiko fotsiny fa eto zany tsika hiditra amin'ny zapy rehetra manerana ny nosy mahery ny arivo mahery ihany ny zapy manerana ny nosy izay tsy maintsy considérena daholo dia ny syndicat
teo aloha teo izy nanao déliance fotsiny zany hoe mitondra ny etaeta mitondra ny fanamariana sy ny fanakandana ao anatin'ilay processus fa amin'izao fotoana izao zany amin'ity processus ny 2000 vavaty dia aty aloha di fahenona ny syndicat hoe amin'ity zapity marina fefa izao ary dia iaraha miasa amin'ny ministera zany zay zavatra izay. Izao koa sika dia hiditra amin'ny fandraisana ny vahiny amin'ny tianio ity araka ny fanambaranao teny am-piandohana Andriamatora Andrianarso Robinson no vahintsika amin'ny tianio ity izay taleny Global Education miarabanao tonga sao tanatin'ny fampahalalam-baovao. Efa miarabanao koa Madame Ando ary faly miaraba ny mpanaraka antsika amin'ity andro hariva ity. Fantana voalohany avy hatrany tsara angamba raha zavainao amin'ny mpijery hoe inona marina moa zany le Global Education. Ny Global Education zany dia me représenter à l'université Prince Lake sy ny Université Western City zay eto Madagasikara zay ary ny foibe misy azy moa dia any Amerika ary ny tanjony anatin'ilay izy moa dia nandefa mpianatra manana baka malagasy zany eto toerana andeha sady hianatra any Amerika, any Europe, any Canada ary ireo mpianatra mandeha amin'izany dia sady mianatra izy no afaka miasa no lasa investisseur. Lasa investisseur hoe anao teo mahazo famatsim-bola ve zany ireo mpianatra ireo ahoana no mety azahoany amin'izay? Ia. Le izy moa mariako fa misy karazana anankiroa le bourse zay omenay dia mihoatra lavitra noho ny bourse ary le faharoa ny voalohany satria manokatra compte ny ankizy anankiray dia mahazo financement zay tsy averina non remboursable jusqu'à 90% ny écolage zany tsy mandoa izy fa ny 10% ny écolage fotsiny no alohany kanefa rehefa tsy manana fahafahana ny ankizy andohan'le 10% iny dia afaka maka prise nohon'le les fandokafany an'ilay compte teo ny azahoany an'izay financement zay dia ao anatin'izany ihany koa ny ankizy anankiray dia mbola mahazo tany mamaim-poana ahafahany mananao projet eo amin'iny toerana iny zay tsy mila zavatra be da be ataony fa ny université zay andehanany any no manome an'ilay projet eo ambon'ilay izy sady fiable no azahoany vola afaka andaovany tsikelikely le 10% amin'ilay écolage. Zay ny tolotra voalohany izy azahoan'ireo mpianatra fa matsim-bola ina koa sy ilay tolotra faharoa. Tolotra faharoa dia tena bourse tanteraka mihitsy satria tena tsy mandoa ny mpianatra na dia nariary ary fa juste ny frais fotsiny sisa no alohany. Eto mantsy le tolotra faharoa ity zany dia maimaim-poana tena tsy mandoa vola mihitsy fa tsy mandoa écolage izy fa ny avantage le teo aloha fotsiny tsy ho azon'ilay ankizy satria ny tsy mahafaka manao investissement izy zany tsy lasa investisseur izy fa juste fotsiny mahazo trano hipetrahana izy dia tsy mandoa écolage 0% tsy mandoa mihitsy izy na ny ariary zay ny le tolotra faharoa fa saingy fotsiny filière anakefatra ihany ny azony ataon'ilay ankizy sy tanàna anakefatra any Amerika ihany ny azony andehanana. Ireo filière rehetra ve dia voakasika avokoa anatin'izay dia farany izany no ahitana anareo ahafahana hoe mahazo fanampanazavana misimisy kokoa mikasika an'ity toerana mpanelanelan ity moa zany na représentant ny université any ivelany. Le tolotra le voalohany indrindra teo no azahoan'ny mpianatra zany azahoan'ny mpianatra le amin'le tolotra le financement iny fa le tolotra faharoa ny filière rehetrarehetra amin'iny zany amin'le tolotra voalohany misy filière be da be azo safidianana fa le tolotra faharoa ianakefatra ihany ny filière azony ataon'ny mpianatra ary misy anay moa zany dia be da be moa no tiako tenenana fa nefa dia fony fotoana fa nefa nilany anjinjiny ianao dia ery amin'ny Villa Praton bourse numéro 25 misy anay amin'ny premier étage ampitan'ny Galana. Eny ary hisary ianao no vahintoto anatin'ny fampahalalam-baovao. Ia, le misaotra betsaka dia mandritiona dia dia izany koa nidirantsika amin'ny maresaka avy any ivelany 5 taona taty aoriany ny tolom-piavotana sy ny anjerany ny fitondrany Ben Ali nanjakindray ny jihadista tao Tunisie tsy tafavoaka tamin'ny asa fampiroroana ny firenena ka nitrangana fanafiana izay nahafaty mpizahatany miisa 70 omaly tao Tunis ary ao ny andindiny mikasika izay. Tamin'ny taona 2014 no nisedra fanafiana farany Tunisie. Ny lamlamdratsy ny firenena saingy anisan'ny ireo gadra politika navotra tamin'izany no fantatra fa islamiste. Ka tao anatin'ny roa taona ny tombisa ireo jihadiste. Antreto fikamanana roa lehibe no fantatra fa tomponantoka amin'ny fanafiana ny tranga omaly tao amin'ny musée de Bardo tany Tunis. Ny rantsana tunisiana Al-Qaïda sy ny rantsana libiana État islamique. Ratsehivina naharitra adiny 4 ny fanafiana tao Tunis nanomboka tamin'ny fitifirana fiarabe izay ahitana ny mpizahan-tany ireo mpanafika miisa 3 iray tokotany ny musée de Bardo sy ny anteny meram-pirenena ao Tunis. Ny lohahevitra novelabelarin'ny solombavambahoaka ny momba ny asa fampiroroana. Nanao fanamina miaramila ireo mpanafika raha ny fanazavana ireo nanatry maso.
nisy ireo mpizahan-tany tafatsoaka raha nisy ireo voatazana ankery nandritra ny efatrora tao arin'ny fanafiana ny vovonjo maika tao amin'ny hopitaly ny filotonizianina manohitra ny fisiny asa fampiroroana tahaka ny tranga tao Paris ny volana janoary sy tany Copenhague ny volana febroary ireo mponiny Tunisia omaly arivo tamin'ny alalan'ny sorabe sy ny labzy mirehatra entin'ireo ankizy no nentina anoerana ny fanafiana izay nitranga tao amin'ny musée du Bardo tany Tunisia omaly tatitra 7 no maty 7 ireo mpizahan-tany ary 10 jihadista raha 7 mahery no naratra tao anatin'ny fanafiana omaly tao musée du Bardo. Nafana ny tetsy amin'ny anteny miram-pirenena ny aingany io mpaniakatra ny feo tsy nisy niraisina ny sosokevitra volavolam-pantsiana avy amin'ny vondrikery samihafa momba ny sata manokana Antananarivo renivohitra eo amin'ny lafin'ny fitaterana nabakabaka ny alahady izao no tonga ny fiaramanidina vaovao ATS 62600 voalohany ny kompani mpitaterana Air Madagascar fa napetraka tamin'ny fomba ofisialy androany ny filohan'ny vaovao ny fitsarana tampony eto Madagasikara Randriana Tenena Modeste iompana amin'ny fitantanana ny fanampiana ny trabona kosa ny fandarina tafatafa raha mpitsy mbola mikasika ny trabona ihany koa ny sary hoentina manao velomanao amin'ny tiany witiny zanaky ny trabona an-tsekoly veloma tompoko. Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Azamakane Fitsun, Tungava Malaki Omni, Magasin Baulai. Vous avez votre bac, ne perdez pas votre temps. GSI Université privée, habilitée par l'État. Nanul Chanoteu, ni Vavao.